Anio, enandro mialohan'ny andro fifidianana amin'ny 7 Novambra ho avy izao. Ny ora isokafa amin'ny biro fandratsaham-bato sy ny ora tokony ikatoana amin'ny biro fandratsaham-bato no ampafantarina anao. Manomboka amin'ny 9 ora maraina no fisokafa amin'ny biro fifidianana. Ikatony izany amin'ny 10 ora hariva. Saingy raha mbola misy milahatra dia tohizana trano mandrapatapitra ireo mpifidy milahatra. Ny lalam-pifidianana dia milaza fa tokony efa vonona ao anatin'ny biro fifidianana mialohan'ny amin'ny 9 ora maraina ireo fitaovana ilaina amin'ny fanatotosana fifidianana, toy ny taratasy misy ny andehan-dalàna amin'ny fanatotosana fifidianana, lisam-pifidianana, vata fandratsaham-bato mangarahara, ranomanitra tsy azo fafana, bileta tokana efa misy sinoan'ireo solotena roa ao amin'ny biro fifidianana tamin'ny antsapaka, penina sy fitomboka efa misy ny marika X na croix, toerana voatokana andratsaham-bato. Tsara amin'ny manamafy fa ny mpifidy dia mitondra kara-pifidianana vaovao miaraka amin'ny kara-panondrom-pirenena na fahazahoana mitondra fiarakodia na pasiporo tsy lany-daty araka ny lalam-pifidianana vaovao vao afaka manatanteraka fandrotsaham-bato. Rahampitso, ny mikasika nisy fifidianana izay mbola mahaberesaka ny maro no entina aminao eto amin'ny Tsara ho fantatra momba fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 Novambra ho avy izao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny KOLO TV FM.